Taxi brosy iray hiakatra any Antananarivo no maikila forehitra teny Andranovelona RN4 tamin'ny anio tolakandro. Tsy nisy kosa ny aina nafoy ary voalaza koa fa tafavoaka ny entana tao anatiny. Mbola tsy fantatra mazava hatreto ny mety antony firehetana koa dia holazaintsika moa ny mikasika an'izay sy ny hafa izay tokony holazaina ato anatin'ity video anankiray ity. Fa mialohan'izany aloha dia azadinona foana ny mi-abonné ny chaîne antsika, azadino ihany koa ny manao j'aime ny video. Noho ny farany dia aza adinona ihany koa ny mametraka ny komantera. Zay ary no ela andeha ary hidirantsika izany fanaovana abonnement chaîne izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny zava-drehetra. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Ny hanombohantsika ny filazana ny zava-misy ato anatin'ny ity video anankiray ity dia nitranga niseho tany Amparafara vola. Razana feno diankapoka sy feno dianantsy hita tao anaty bozaka. Lehilahy iray iraika amby 30 taona no hita faty tany Ampanobe Amparafara vola ny afako maly tolakandro. Namelaka ambotoroa izy, olona sendra nandalo no nahita ilay razana nantsilany teo amin'ny bozaka. Nandritra ny fizahana no nahitana ny fagitra mangana izay feno diankapoka teo ambanin'ny nonona havanana sy ny ilantanany havanana. Nisy dianantsy koa ny lohany sy ny tetezankorony. Vinavolaina ho nisy namono moa izy ty ary niala tao an-trano ny marainan'ny zoma lasa teo izy ary nikasa hividy vary any Bedidy. Tsy tafody intsony nefa izy ary nanaovana omby mitady sy efa nikarohina ihany koa. Izay moa nitranga nisy tany Ampanobe Amparafara vola. Ndeha ary isika hilaza zavatra hafa indray izay tokony ampahafantarina ny vahoaka malagasy sy ny vaovao izay tokony ho fantatry ny tsirairay avy. Hiresaka kely mikasika any nantenena mpanakanto isika sy ny fangatahana izay nataony. Nangataka ny hitondrana ny vata mangatsika ny tompoko Lasomorandria ao amin'ny lapan'ny kolotsaina Mahamasina moa i nantenena mpanakanto. Kintany talenta ara-javakanto malagasy ny ray dia tao amin'ny tarika Kayamba Isomorandria izay nindaoza mpahafatesana noho ny aretina izay nahazo azy ny 10 Aogositra 2024. Amin'ny maha mpanakanto azy sady mpitondra ao antanànan'ny Toamasina any nantenena dia tonga nanotrona sy nankahiry ny fianakaviana izy ny andro ny 12 Aogositra 2024. Mpanakanto zoky ary namela mamy teo amin'ny tantaran'ny kanto malagasy Isomorandria kararany mba omemboninahitra farany sy atao veloma ao amin'ny lapan'ny kolotsaina hoy nantenena mpanakanto sady ben'ny tanàna voafidy tao Toamasina nangataka ny hitondrana vata mangatsika ny tompoko lahy ao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Nefa raha ny vaovao farany izay niparitaka sy ny vaovao farany izay heny dia eny amin'ny gymnasie Couvert Ankorondrano no iandrasana ny nofo mangatsika ny Somorandria manomboko rampitso talata amin'ny 12 ora. Eny izy no omena haidonera ny alarobia maraina alohan'ny hiangany hamonjy ny fiangonana. Ny arety mbavony moa no tena nitarika ny fahafatesan'ny 10 Aogositra lasa teo ary ny alarobia 14 Aogositra ho avy zao no entina ao amin'ny ekara Saint François Xavier Antanimena ny nofo mangatsikany mialohany hametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao Ambodefotsy Ampitatafika. Zay moa ny mikasika any Somorandria sy ireo programa rehetra koa dia ampahafantarina ianareo ato anatin'ny chaîne ato. Izahay ato anatin'ny chaîne koa dia mankahery ireo fianakaviana sy ireo fianakavibeny mpanakanto satria tena banga tokoa ny zavakanto malagasy. Raha izany Somorandria izany dia tena anisany nametraka ny mamy ary nametraka tantara ihany koa teo amin'ny sehatry ny mozika. Mbola resaka izay fahorenjo izay ihany dia nodimandry ihany koa i Mohamed Rasidi iray volana taorian'ny namoizany ny vadiny dia nodimandry ihany koa izy. Nodimandry tetsy amin'ny Asgera i Andriamatoa Mohamed Haloa Rasidi ary olan'ny fono voalaza fa nahazo azy. Efa filohan'ny filankevim-pitantanan'ny Jeramasy sekretary general antokony HVM mo izy ary mpanolotsaina manokany ny filoha teo aloha ihany koa izy no sady mpiara mitandro
hantan'ny vondrona panorama. Marina fa vo iray volana latsaka izay no namoizan'ny vadiny. Izao indray izy dia nody mandry, mankahery ireo rehetra ankaiky azy ary mankahery ny fianakaviana, mankahery ihany koa ireo mpiara-miasa taminy teo aloha. Rehefa voalaza ary ny mikasika an'izay dia andeha risika hiresaka zavatra hafa indray. Nanao fanambarana tao anatin'ny pejiny mo i député Roland Ratsiraka ny andro vitsivitsy lasa izay. Toy izao moa ny fanambarana izay nataony. Tonga nitsidika any Kamy, mpanao gazety avy ao Toamasina eny amin'ny Toby Ratsimandrava, izaho député Roland Ratsiraka. Hoy ny fanambarana izay nataony tao anatin'ny pejiny. Tonga eto amin'ny Toby Ratsimandrava, izaho député Ratsiraka saika hitsidika ny mpanao gazety Kamy voasambotra fa mila miantso ministra hony vo afaka mamangy ny député. Resaka merci sipsa ve, hoy ny fanontaniany izay napetrany tao anatin'ny pejiny. Koa dia fanjakana malemy, hoy izy hatrany rehefa nilaza ny heviny farany. Izany hoe raha hazavaina tsotsotra moa ny fanambarana izay nataony tao anatin'ny pejiny izay dia midika hoe mila miantso ministra hony ve vo afaka mamangy izaho député. Ary raha resaka merci sipsa izany veno hitoriana any Kamy dia tena fanjakana malemy, hoy izy hatrany raha toa ka fintifintinina ny hafatra izay tiany ambara ny tao anatin'ny pejiny. Rehefa voalaza ary ny mikasika an'izay dia andeha isika hilaza zavatra hafa indray izay tokony ho lazaina. Voapetraka ny samboady ho an'ny olona Ramarosoa Emeline Rakotobeo. Nandritra ny lanonam-panokafany ny fivoriana tsy ara-potoanan'ny intermeran-olona androany alatsinainy 12 Aogositra 2024 no nametrahana ny samboady ho an'ny olona Toamasina Voavotsy iza moa izany fa Ramatoa Ramarosoa Emeline Rakotobe izay voafidy tao amin'ny fagatra Toamasina. Nisolo ny toeran'ny olona teo aloha Andramatoa Manasoa Donald Tangy voafidy ho solom-bavam-bahoaka ny Manoro izay nisaorany manokana ny androany. Mararisoa ho azy hatrany efa be amin'ny adidy masina ho an'ny tanindrazana satria efa iarantsika mahafantatra fa masina ny tanindrazana ary tanindrazana dia tena adidy masina ny manompo any io firenena malagasy io. Ny manaraka izay ho lazaintsika dia resaka tsy fandriam-pahalemana olon-dratsy fitolahy no nanafika tokantrano iray tao Mahamamo Atsirombato, komina Antsohany alina sabotsy 10 Aogositra 2024. Tokony tamin'ny 1 ora moa izany fanafihana izany niditra ankeriny ireo olon-dratsy ka nitaky vola be. Tsy misy vola angatahana izay anefa ilay tompotrano ka omby tao ampahatra no nentiny ireo jolahy ireo. Naratra teo amin'ny tava ilay rangavoaroba noho ny erisetra izay nanjo azy. Nandeha ny fanomezam-baovao tamin'ny fiarahamonina ka tratra tao Ambohimandroso Mandritsara renivohitra ny iray tamin'ireo tompon'antoka tamin'ity asa ratsy ity. Efa ampelantanany mpitandro filaminana lehilahy iray rehefa azo ny fokon'olona. Olona iray hafa no efa voatazona amin'ny komisaria Mandritsara raha ny loharano mbaovao voaray. Tsy ahina ny ainy ilay naratra voaroba efa manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly vaovao Mahafaly raha teo izy. Zay koa moa ny namarana ity video anankiray ity. Ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka ianareo rehetra na vitanay no hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataony halavany resaka hametra beloma izahay ody izahay sody hafa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.